mivavaka isika tompoko faly misaotra anao zahay ry Andriamanitra ray be fahasoavanao rainay tokoa ianao noho ny amy Jesosy zanakao lay tokana tonga zanaka zahay na dia fahavaly taloha aza noho ny amy zanakao Jesosy zay nampihavana zay mandravona ny fihavanana zay manadio zay mamela heloka zay manavitra anay ndreto zahay tonga eto anatrehanao mihino zahay tompo fa tsy ny tenanay ny mahatonga anay eto fa ataonay hoana moa ny ho tonga eto kanefa fahavalinao zahay amy fotony kanefa noho ny fihavanana zay fa nataony zanakao dia tonga zanaka izahay tonga mpanompo izahay na dia tsy mendrika dia misaotra anao zahay fa mandray ny teninao zahay amizao efa ndrenesinay ny teninao mahavelona tamy vaky teny masina tena ianao no miteny zany na zovi ny mitondra azy dia anao tokana ny tena miteny azy tompo ko ankehitriny zao dia ambara ihany koa ny teninao ihany zany fa sy teniny zay mitory teny akory fa ny teninao Jesosy zay tompon'izao rehetra zao dia mitenena aminay ianao tompo ambarao aminay ny sitraponao asilovo ny dianay feno aizy pito ihany laranay matetika saingy manana ny endriky ny mazava zany dia sy ahafantaranay na inona ka dia ampianaro zahay meonay ny fahafantarana fa mila mibebaka zahay mila mihino zahay mba hazava ny lalanay ny lalanay dia ny teninao ny manazava azy dia omeo finoana zahay tompo mba sy iraparapa zahay tahaka an'izay mandeha amin'ny maizina fa mandeha amin'ny mazava fo azo koa ny fonay fo azo ny fanahinay mba hisy fitiavana mba hisy ny fifankatiavana mba hisy ny fifanatonana aminay koa ary ambonin'izay koa dia ianao Jesosy no mandray atranana ny fiainanay ka dia ampianary koa zahay tompo mba handray ny andraikitra tandrifianay araka zay nomenao faly zahay rehefa tafangonay eto tompo satria ny fanantenanay ny finoanay dia zao etofovoanay ianao araka ny teninao dia mitenena ary tompo ianao fa mihaino zahay mpanomponao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zanakao amen. Androany araka rehefa voalaza teo no alahady fahefatra alohan'ny Pasaka alahady fahefatra alohan'ny Pasaka koa ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika ihany koa amizao akoatrin'ireo zay fandrenesisika teo dia raha sika mahita zany amin'ny filazansaran'i Jesosy araka zao natoko fahavalo andiny faharaiky amy telopolo ka hatramin'ny andiny faefatra amby efapolo zao natoko fahavalo andiny faharaiky amby telopolo ka hatramin'ny andiny faefatra amby efapolo rehefa iaraha mahita izany dia mivakitra izao ny anaran'i Jesosy ary izy Jesosy tamin'ny Jiosy zay nino azy raha maharitra mitenika anareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo sy ho andemo ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe taranaky Abrahama zahay fa sy mba andevon'olona hatr'izay ela izay koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevo ny ota fa ny andevo sy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo fantatry ihany fa taranaky Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy satria ny teniko sy mitombo ao anatinareo zay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko ary ianareo kosa manao zay renareo tamin'ny rainareo dia namaly ireo ka nanao tamin'ny hoe Abrahama ny rainay hoy Jesosy taminy raha zanaky Abrahama ianareo
androany Abrahama no ataonareo, ankehitriny ianareo mitady hamono ahy. Izay lehilahy nilaza ny marina taminareo, izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanam'izany Abrahama. Ianareo manao ny asa andrainareo. Hoy ireo taminy, tsy mba teraka tamin'ny fizangazangana zahay, irairay zahay dia Andriamanitra hiany. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo dia ho tia ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra ny voako sy nankaresako aty. Fa izaho tsy tonga fahy, fa izy no naniraka ahy. Nahoana no tsy mitoetra tsy azonareo ny tenako, satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny divoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no teneninareo. Ny tianareo atao dia mpamon'olona hatramin'ny voalohany, ary dia mitoetra ary tsy mitoetra amin'ny marina, satria tsy misy marina ao aminy. Raha mandainga izy dia ny azy no lazainy, satria mpandainga izy sady raindainga. Miray masonao, manamasinana ny fahamarinana, fantenao ny fahamarinana. Amen. Sini satria mari apa-apa yang tadi berkaya untukku. Silakan nama. Itu yang Tuhan sudah kita. Ini nanti siga olombelona izay hitany zavatra natao ihany koa aza dia miteny fa fa na fikasana zany, na fanaovana zavatra zany, na faniriana hanao zavatra na iana dia ny teny no fototsy ny zavatra rehetra. Tsy teniteny foana nefa sanatria toko fa teny misy vokany, teny poakaty, teny zay azo iateherana, zay ny tena atao hoe teny. Ndraindray dia misy tabataba zay tsy tena teny zany, fa tabataba ihany. Fa ny tena teny dia azo iateherana, azo iainana, azo ivelomana, azo iankinana. Tsy azo akifika mora foana amin'ny olona zay miteny azo ny teny. Raha misy zavatra zay atao hoe sarotra dia ny mampisaraka ny teny amin'ny olona zay tena miteny azy. Io sarotra be io. Moramora zany hoe manakifika ny teny amin'ny tena zay miteny azy zany amin'ny olona mpandainga. Raha mandainga ny olona dia ohatrany hoe tsy izy no miteny an'ilay teny omaly. Ka zay ny fomba ny teny. Ny teny zay dia araka zany dia raikitra ny teny, mipetaka amin'ny olona zay miteny azy ny teny. Tsy mba miala mora foana na miendaka mora foana amin'ny olona zany. Tsy azo atao ny mampendaka ny teny amin'ny olona zay miteny azy. Maika moa tompoko fa ny teny zay aloaky ny vavan'Andriamanitra. Ny teny zay aloaky ny vavan'Andriamanitra dia tsy zavatra mora zany. Raha misy zavatra atao hoe tsy hain'Andriamanitra, mba misy zavatra tsy hainy koa ny Andriamanitra. Inona ny zavatra tsy hain'Andriamanitra? Ny zavatra tsy hain'Andriamanitra dia zao: ny miala ny teniny, io tsy hainy. Rehefa miteny Andriamanitra dia tsy hainy miala ny teny zay fanambarana. Tsy vitany izy zany, malemy izy. Raha izay no atao hoe malemy.
tsy mahay miala amin'ny teny izay nambarany Andriamanitra. Ka dia zava-dehibe zany ho asika. Irahan'Andriamanitra ny zanany Jesosy Kristy ampiteneniny isika. Ny teny Jesosy izay teny azo antoka, tsy mora amin'ny Jesosy mihitsy hoe hiala amin'ny teny zany, tsy azo ny atao zany. Amin'ny maha Jesosy azy, amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy, tsy mba miala amin'ny teny izay nambarana izy. Ny teny Jesosy no iveloman'ny fiangonana. Io no iveloma sika io teny Jesosy io teny izay tsy mivalivaly io, io no iveloma sika. Ny finoana dia fianteherana amin'ny teny Jesosy, na dia toy ny tsy misy na inona fianteherana akory azy ao dia zay ny finoana zay. Ny finoana dia miantehitra ihany, na dia toy ny tsy misy na inona hita maso aza dia mino ihany ny finoana. Ny tena finoana zany dia mino ny zavatra zay mety tsy hita azy, mety tsy azo paofoina akory azy, dia mino zany ny teny, satria ny teny dia zava-mahery indrindra fa ny tenin'Andriamanitra. Eto amin'ity teny izay anjarantsika ity dia re manokana izany lanjany teny zany tompoko, araka izay efa ndrenesika tamin'ny vaky teny masina teo. Renesina voalohany indrindra eto fa Jesosy dia miresaka amin'ny Jiosy izay efa mino azy. Ny ankamaroan'ny Jiosy tsy dia mino azy Jesosy, kanefa misy Jiosy izay efa mino azy ihany, ka dia efa tonga mpianany zany, efa tonga mpanaraka azy zany. Miresaka amin'izy ireo Jesosy. Rehefa miresaka amin'izy ireo Jesosy dia misy olona efa mino ane zany, ka inona moa no problema amin'izany? Sisy problema ho isika, kanefa zao ho resisika fa ny mino zany hoe zay manaraka an' Jesosy dia sika zany fahadisoana koa ane, be dia be ny fahadisoana zay mbola iainany olona zay dia atao hoe manaraka an' Jesosy. Tahaka an'izany koa ny fiangonana. Amin'ny fiangonana dia mbola betsaka ny fahadisoana mahazo asika, na iza na zovo dia tsy misy afaka amin'izany fahadisoana zany. Ny fahadisoana nahazo an'ireny dia mety mbo fahadisoasika ihany koa ankehitriny. Ka dia sara raha mandray azy isika. Re manokana amin'izao teny anjarantsika zao ary tompoko fa Jesosy dia ilay irak'Andriamanitra. Izy ny raha ny ray satria Jesosy mafy amin'ity teny anjarantsika ty zay. Ny ray maniraka azy, mihaino azy ny mpianany, mihaino azy ny fiangonana. Dia hoe Jesosy hoe raha maharitra ny teny mpiananao dia ho mpianatra tokoa. Zany teny Jesosy zany, teny manao ahoana zany? Zany teny Jesosy zany dia teny zay mampisongadina ny laingany devoly, mandrava ny laingany devoly. Zaro asika amin'izao ny fakapanahy Jesosy nahazo an' Jesosy rehefa avy nataony Jaona Batisa izy tany anevitra. Ilay fakapanahy ny teniny tamin'i Jesosy hoe ireo n'izao tontolo izao sy ny volinahiny sy ny hareny, raha mekoko amiko ianao izy dia homeko anao reo rehetra reo. Kanefa tsy tompony zavatra akory izy, tsy tompona inona Satana fa mpandainga izy. Ray milainga izy, mpandainga hatramin'ny voalohany izy. Jesosy avy mba handrava ny asany devoly. Ny teny Jesosy no mandrava ny laingan'ny Satana. Ivelan'ny teny Jesosy dia tsy mba fantatrao ny mahalainga ny teny devoly. Toa marina zany, toa azo iakinana zany, toa mahafaly zany, toa mampitotoreboka ny olona mihaino azy zany. Tandremo tompoko, tandremo fa lainga zany, lainga fitaka zany. Ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny teny Jesosy izay heno isika, ao mamantarasika fa ny devoly dia mpandainga, ny devoly dia mpamitaka hatramin'ny voalohany, ka dia mila mitandrina asika. Ny tena fitandremana dia tsy misy fitandremana azo atao fa tsy hoe mihaino ny teny Jesosy. Ny olona mihaino ny teny Jesosy no manaraka azy, ary izay manaraka azy dia mpianany tokoa.
voalohany zany dia ambara fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, izy naseho mba handrava ny asan'ny diavoly. Ao amin'ny teniny no andravana zany ny asan'ny diavoly zany, ao amin'ny teniny no amantarana ny asan'ny diavoly. Tsy misy mahafantatra ny asan'ny diavoly raha sy ao amin'ny teniny Jesosy. Manoloana ny asan'ny diavoly maro dia hoe sika dia marina tokoa zany ka zaho dia miandany amin'izany hevitra zany, zaho dia manaika amin'izany, dia sisy zany to. Aoka hipody amin'ny Jesosy sika, aoka hitodika amin'ny Jesosy. Ny fandrenesana dia sarobidy, tena sarobidy io fandrenesana io fitan'ny Satana, ka dia ny fandrenesasika dia efa navotany Jesosy, navota tamin'ny teniny, dia ny teniny zay mamantatra sy mahatonga sika hahafantatra ny laingan'ny Satana. Manaraka an'izany dia ambaran'i Jesosy fa rehefa afaka tamin'ny lainga ny olona dia zany no ahafantarany hoe zanak'Andriamanitra Jesosy, zanak'Andriamanitra Jesosy. Hanao inona moa Jesosy anefa? Mpanafaka izy, mpanafaka izy. Amin'ny ankapobeny ny diavoly dia mpanao sosy izy, mpamitaka izy, zay no asany, mpamono olona izy, zay no asany. Eto an'ity tenin'Andriamanitra ity dia Jesosy milaza hoe zay manotany eka andevony ota. Ny fototsy ny fanandevozana rehetra, na fanandevozana ara-saina zany, na fanandevozana ara-panahy zany, na fanandevozana fanao sy mety zany, na fanandevozana tohina na tohina karaza-fanandevozana dia zao ny fanandevozany ota ao ny foto. Ny fanandevozany ota zany fanandevozana faran'izay lalina indrindra, lalipaka indrindra satria miletika any anatin'ny fo zany. Jesosy milaza fa raha ny zanaka ny manafaka ho izy, raha izy Jesosy ny manafaka dia ho afaka tokoa ny olona. Matetika ny mpandinika dia manao hoe efa afaka ny firenena anankiray dia hoy izy hoe miverina amin'ny fanandevozana ny vaovao ny ray, ndraindray dia razana miverina amin'ny fanjanahantany vaovao ny ray. Ao amin'ny Jesosy zay afaka dia tena afaka tokoa. Raha ny zanaka ny manafaka hoy Jesosy dia ho afaka tokoa isika. Mila amin'izany eny isika, mila fanafahana ny tenasika. Zavatra sy zakany olombelona hatramin'ny fahakely zany atao hoe tsy afaka zany, zany atao hoe voafatotra zany. Eny fa na dia ny zazakely mena vava azy hodidinina lambanjara dia sy zavatra mahafinaritra azy eny lambanjara, mahasady voafatofatotra izy, na dia tsy miteny azy, na dia tsy raisika feo azy, hatramin'ny fotony zany dia tsy zakany olona atao hoe fatora. Vao mahita moa fa ny fatorany ota, ny fatorany ota dia mamitaka. Ka zao raha ny zanaka no mahafaka sika dia sanatria topo sy mba hisy fanandevozana vaovao, sy mba hisy fanjanahy-saina vaovao na fanjanahy-panahy vaovao, fa raha ny zanaka no mahafaka sika dia afaka tokoa isika, afaka sika ao amin'i Jesosy. Zay zany no zavatra lehibe ambara ihany koa. Jesosy dia mpanafaka izy, sy zakany reto Jesosy zay tonga nino Jesosy reto ny atao ho afaka ianareo. Zahay izy sy andevin'olona hatramin'izay nahoana ny lazainao hoe ho afaka. Isika koa dia mba manana an'izany fanontaniana zany, mba mahagaga ny tenin'Andriamanitra ho isika. Zaho olona sy voafatotra, malalaka ny foko, malalaka ny saiko, sy manao na inona amin'ny teritery ny tenako, kanefa zao tery ihany sika. Ny fanerena dia ao anaty ao. Paoly apôstôly dia miteny hoe ndrisy rehefa mandinika ny tena foa izy dia ndrairay mba mieritreritra zavatra tsara ihany aho, kanefa ny raso no ataoko, sy ny tsara zay sitrako no ataoko izy, fa ny raso zay halako no ataoko. Ka dia tsy tena misoa no manao an'izany fa misy hafa mampanao azy. Ka dia zay zany tompo amin'ny fotony zany dia olona afaka tokoa izay afaka ao amin'i Jesosy. Sy mba misy petipetina, sy mba misy sisa, fa zay afaka amin'i Jesosy dia tena afaka tokoa.
dia ny mpanompon'Andriamanitra zay atao hoe Lotera niteny hoe na dia ohatra fa zaka tsy tsaroanao misy ny otanao ka mampanontany tenanao hoe a dia sy mba hitako anie ny otako, mba miezaka aho mahatratra hoe inona ny ota nataony tenako, inona sy mety amin'izay ataony tenako. Dia hoe Lotera tandreny fa fitaka zany fa hoe Lotera hoe na dia tsy fantatrao aza ny fahotanao dia minoa fa efa nanota ianao, minoa tokony hinoana ny fahotana fa sy tokony hoe andraisana lisitra amin'ny penina dia mitanisaina hoe zao ny fahotako, zao ny any fahotako, kely ihany fahotako raha loatra amin'ny andarana sy atoko. Aoka hino ny olona fa efa nanota be lavitra noho izay eritreretiny izy. Zay zany ny fahotana. Ny fahotana dia fatorana lasapaka ao anatin'ny fo izy io ka inoana voatratra, fa raha sy inoana dia lasa mampanao calcul ka sy mety mampanota zany. Eto am-pamaranana dia lazaina koa tompo fa ireto zay atao hoe mpino an' Jesosy, manaraka an' Jesosy ankehitriny reto zany dia lazain'i Jesosy hoe ianareo dia manao hoe zanaky Abrahama ianareo, kanefa nareo mitady hamono ahy. Angamba mety sy hamono an' Jesosy iny izy rehetra efa mpianatra, kanefa anatin'ny fony any dia mbola manohitra an' Jesosy ihany, fanerana an' Jesosy indrindra ny famonoana an' Jesosy, kanefa mitady hamono ahy ianareo i Jesosy. Abrahama sy mba nanao an'izany. Raha zanaky Abrahama ianareo dia miasan'ny Abrahama no ataonareo. Ny mahazanaka zany dia ambara koa fa misy fanahafana. Ny zanaka dia manahaka izay niteraka azy, ka ny fanahafana teneninay dia fanahafana ara-panahy, fanahafana toe-po, fanahafana teo-panahy. Raha zanak'Andriamanitra ny olona dia manahaka an'Andriamanitra izy. Mba mahagaga raha ohatra ka misy atao zanak'Andriamanitra ka loza be tsy azo raha monina koa. Zanaka be zany, zanak'Andriamanitra be zany. Ka dia izay zany ny zanaka dia manahaka izay niteraka azy. Raha zanaky Abrahama ianareo i Jesosy dia miasan'ny Abrahama no ataonareo. Jesosy no zanak'Andriamanitra, ary ny zanak'Andriamanitra dia manahaka ny rainy izy. Izy no zanak'Andriamanitra zay manahaka ny rainy. Izy no endrik'Andriamanitra sy hita hoy ny epistily masina, endrik'Andriamanitra sy hita Jesosy, manahaka ny rainy izy. Sy hoe mitovy amin'ny rainy izy fa manahaka ny rainy izy. Ry fiangonanao, ry zanak'Andriamanitra rehetra ao, zanak'Andriamanitra be aho, zanak'Andriamanitra be anao, manahaka an' Jesosy be isika. Fanontaniana sy fivaliana zany fa ny tsirairay mamaly azy. Zanak'Andriamanitra be ny fiangonana, manahaka an' Jesosy zay arahany be ny fiangonana. Mety moramora ny tenako ny teny eny ny zanaka aho, fa ny olona no mahita an'izany, fa sy ny tena ny olona no mahita azy fa ny olo-kafa no mahita azy. Zanak'Andriamanitra be manahafa ny raisika, manahafa an' Jesosy tomposika zay arahisika. Voninahitra ane man'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina. Zay atao mitadadita ka ho mandrakizay raiso ny fitany. Ho aminareo rehetra ny mahasoavan' Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, raisana fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.